ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio zoma 12 ny volana Novambra taona 2020 dia mbola faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana mofinaina izao. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika nahatratra indray ity andron'io ity ary notahiny sy narovany tamin'iny alina iny ka mbola velonaina soamantsara indray. Andeha isika ry havana hiaraka iombina amin'ny vavaka. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro dia mbola velom-pisaorana anao indray ny fonay tamin'ny tantananao anay. Narovanao izahay tamin'ny alina iny. Nomenao izao tombom-pahasoavana izao ka mbola velonaina nahatratra izao andro anio izao indray. Nomenao ny rivotra madio, fofinaina mahavelona. Lehibe tokoa izany fitiavanao anay izany ka mendrika anao ny haja, ny tera ary ny voninahitra rehetra. Kanefa koa eo dia mbola mifono aminao ihany koa izahay satria manao izay ratsy mandrakariva eo anatrehanao. Manao izay tsy mendrika ary dia na dia vao mifoha azy izahay dia efa manota sahady. Koa mamindrafo aminay araka ny halehibe famindramponao. Engane ilay rahasoa sarobidin' Jesosy Kristy zanakao malalanao izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana mba hanadio sy hanafaka ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Mankasitraka anao izahay iray eo noho ny amin'izany fahalehibiazanao izany ary dia mangataka ny fanatrehanao izao fotoana izao. Mangataka ihany koa izahay mba amenao fotoana sy fahafahana ny ondrinao tsirairay avy izay te hanaraka izao fandarana mofinaina izao. Apetraka eo am-pelantananao ara tompo ity mofinaina androany ity koa mitenena ary fa vonona iainanao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahnay sy anaovanay ny vavakay dia misaotra raha eo. Amen. Amin'ity anio ity ry havana dia ny Hebreo 7 ka ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 8:20 ny anjara mofinainantsika indray dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataony tanana izay tandindon'ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany ary tahaka ny nanendrenany olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Manasanao ary havana hanaraka izao fandarantsika izao. Ry hava-malala ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny bokin'ny Hebreo dia ambara ihany koa hoe epistily
saingy epistily tsy mitovy amin'ny mahazatra izy ity. Tsy misy fiarabana apôstôlika ary tsy misy olona voalaza fa nandefa azy na anoratana azy. Soratra miendrika fampianarana, toriteny famelabelarana lalina ity epistily ity, izay manana ny mampiavaka azy koa amin'ny fomba fandaharan-teniny amin'ny teny grika. Nantsoina hoe Hebreo ny olona nanoratana ka nahatonga ny fiheverana hoe Jiosy noho ny nataony Palestina izy ireo. No beazina tao amin'ny kolontsaina grika izy ireo, fantatra avy amin'ny rija-teny izany, ary kristianina efa niopaka tamin'ny finoana sady nafana fo tamin'ny mahampivavaka azy, saingy nandalo fizahan-toetra mahamay ka mila fampaherezana tsy avela hemotra. Dia ry havana omentsika lohahevitra ary ity perikopantsika ity dia ny hoe sorona nataon'i Kristy nanaisitra ny fahotana. Ka voalohany ho jerentsika ny amin'izany dia izao: toy izany koa Kristy voatolotra ho sorona indray mandeha monja izy mba hanesorana ny otam-be sy ny maro. Raha ny voalaza ato amin'ny mofinainantsika dia fanaon'ireo mpisorona be ao amin'ny testamenta taloha ny mitondra rano-biby isan-taona. Entina ao amin'ny fitoerana masina izany isan-taona, ary eto dia ny isan-taona dia fantatra fa matetika izany satria miverina. Mandeha amin'ity taona ity dia mandeha indray amin'ireo taondry dia izay mahatonga azy hoe matetika misy ilay fiverimberenana izay hitantsika ny amin'izany. Ny fanatitra no atao dia mba ho voavelan'Andriamanitra ny fahotana, ary tamin'izany dia nisy ary ny karazana fanatitra nataon'ny olona, dia ny mpisorona moa no manatanteraka azy. Fa eto dia isan-taona ataon'ny mpisorona be no resahana. Ny mpisorona be moa ry havako dia izy no lehiben'ny mpisorona rehetra, dia izy irery ihany no afaka manatanteraka fisoronana atao ao amin'ny fitoerana masina. Raha jerevana izany dia hoe tena olona manan'izay maha izy azy tokoa ny mpisorona be teo amin'ny fiarahamonina Jiosy. Dia isan-taona izy no manatanteraka ny fanatitra ao amin'ny fitoerana masina. Fa izao kosa nefa ry havana, Jesosy dia ambony noho io mpisorona be io. Ambara mazava tsara fa ambony izy satria nahoana? Izy dia tsy naka rano-biby fa ny tena mihitsy no natolony, ny rano mihitsy no nomeny natao fanatitra mba hitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny olona meloka. Nataony izany ho antsika hitondra famonjenantsika ny amin'ny fahotantsika. Ny sorona nataony dia indray mandeha monja dia nahavovonjy ny olona rehetra. Tsy nataony isan-taona, satria raha natao isan-taona dia mijaly izy, mijaly tokoa ny tompo. Raha andeha isaitsika hoe efa firy taona moa izay, dia raha nandritrizay taona izay izy natao nandatsaka ny rano isan-taona dia tena miaina tao anaty fijaliana. Fa indray mandeha monja izy no nanatanteraka dia voavonjy ny olona rehetra, dia izao sy anao izany. Ary izay mahatonga an'i Jesosy hoe ambony noho ny mpisorona be, na dia hoe manamaha izy aza ny mpisorona be teo amin'ny tantaran'ny testamenta taloha. Ry havana, aza atao very maina ilay sorona izay nataon'i Jesosy Kristy, ilay fandatsahany rany izay natao teo amin'ny hazo fijaliana. Nanaiky izy
ny ofaty nanaiky izy ny alatsadra izy dia tsy meloka fa isika no meloka kanefa nataony izany ho famonjenantsika ho fanavotanantsika ary dia tena hoe zava-dehibe tokoa izany riavaka fa aza atao tsinitsiny aza vela ho verimaina foana ny rahan'i Jesosy izay namonjeny anao fa ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izany koa mitananao ary havana mba hisaintsaina lalina amin'ity anio ity ny amin'ny famonjeny Kristy ary famonjena mahaimaim-poana tsy vidiana vola ary tsy mila sorona zavatra hafa intsony na amerina anao sorona indray fa notolorana azy mahaimaim-poana ny olombelona rehetra tsisy fanavahana io na iza fa nomena an'izany famonjena mahaimaim-poana izany ka na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy riavaka dia mahereza sy mahatanjaka fa lalana izorana izany mba handehananao any amin'ilay tena fitoerana masina izay tsy natao tanana tahaka izay efa nisy tamin'ny andron'ny testameta taloha tsy natao tanana io ka aza-kivy fa mahereta ry havana manana faharetana ary tadidio fa tsy zavatra maivana izany hoe ny tompona nomendrany ho fanavotana sy ho famonjena aiso anao koa dia raiso ary izy ampitoero ao anatinao isory avokoa ny zavatra rehetra izay manakatsakana anao tsy ahafahanao mampitoetra an'i Jesosy ao anatinao tadidio ry havako fa tena tianao Jesosy ary tianao hiaraka amindray rehefa ho avy izy ho avy fanondrony izy araka izay hita tao amin'ny perikopantsika hiverina indray izy ho avy izy iseho fanondrony tsy hanaisitra ny fahotantsika intsony kosa nefa amin'izany fa hamonjy an'ireo izay miandry azy eto ny baiboly dia efa nanambara tamintsika raha voalazan'ny asan'ny apôstôly toko 1:1-10 dia nilaza ireo roalahy nilaza mazava tsara tamin'ny mpianatry ny tompo tamin'ny apôstôly izy fa i Jesosy izay nakarina ny an-danitra dia mbola ho avy tahaka ny nampakarana azy hiverina ho etỳ an-tany ho etỳ amintsika indray kanefa kosa tsy ho vonoina intsony izy amin'izany fotoana izany ary tsy hanatanteraka asa intsony izy asa famonjena sy famonoana ohatra izay efa natao tamin'ny teo aloha fa inandray ny asa izay ho ataony dia aka ireo izay miandry azy aka ireo izay matoky azy aka ireo izay mino azy aka ireo izay manaiky sy manao sitrapony mandrakariva koa manentana anao ary havako mba ho tena ho isan'ireo izay miandry tokoa an'i Jesosy Kristy ianao ka dia raiso mihitsy izy hitoetra ao anaty fonao ekeo sitrapony ary mibeba ka mialà amin'ny ratsy fanaonao rehetra esory avokoa ny sakana rehetra izay tsy ahitanao amin'ny tompo esory avokoa ny zavatra rehetra izay tsy mahatafa-toetra an'i Jesosy ao anatinao ao inona tokoa moa ny antony izay tokony mbola hijanonanao ety raha tsy niandry azy amin'ny fahatokiana tanteraka ka anefa izany fa tsy maintsy ho avy izy aka ny azy hitondra ny azy ao amin'ilay fitoerana izay tsy natao tanana rehefa ao anatinao Jesosy dia manana ny fiandrianana ny fonao koa manantena azy mandrakariva ry havako ary indrindra ampitoera ao anatinao hatrany izy amin'ny fiandrasanao azy etỳ an-tany tadidio fa Jesosy Kristy irery ihany no afaka mananateraka ny tenany sy nanao sorona ny tenany namonjy asa ianao tsy misy raha hafa azahoantsika famonjena intsony ka ninonina fampianarana ninonina azavatra izay rentsika eny amin'ny fiarahamonina eny
Mahakasika ny resaka sorona dia tadidio fa tsy misy famonjena avy amin'ireny fa izay nataony Jesosy, izay vitany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana irery ihany no afaka mahavonjy azy ianao. Ry havako, ho avy ny Tompo tena ho avy tokoa izy ary tsy maintsy ho avy satria izay no efa voasoratra ao amin'ny tantara, ao amin'ny fiainana ary izay no efa nambara tamintsika. Jesosy koa tetỳ tany dia fanteny tamin'ny mpianatra fa vetivety dia tsy hitanareo ary vetivety dia ho hitanareo. Ho avy Jesosy ry havana, ka ianao io ve moa efa mba vonona ny amin'izany fiverenana izany, ny andraisanao azy satria ho avy izy kanefa raha tsy handray azy ianao dia iza ny handray anao? Tsy maintsy Satana no handray anao ry havana rehefa tsy handray an'i Jesosy ianao. Ka manahoana ny fahavononanao hiatrika an'izany fiaviany izany indray? Moa ve efa mba nielanao avokoa ireo ratsy rehetra izay mamatopatotra anao, ireo fahazaran-dratsy rehetra izay nitarika anao hatramin'izay? Aiza ho aiza ry havana ny fahavononanao, fahavononantsika raha tonga izy amin'ity alina ity? Moa ve mba ho isan'ireo izay ho azo tokoa ianao? Ry havako, tadidio fa tapoka, ho avy tapoka Jesosy, izay no efa teny, ho avy tapoka ny zanak'olona hozy izy. Ka dia miomana mandrakariva ry havana ary mivonoana mandrakariva, aza manao tahaka an'ireo Virjiny 5 adala fa manaova tahaka ny Endry ary areto mandrakariva ny solika fitaizanao amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Aoka tsy ho faty ny jironao fa hirehitra mandrakariva ary dia hoe manana fiandrianana amin'ny fiandrasana ny Tompo, fa izany tokoa sika miandry ny Tompontsika ny ety amin'izao fiainantsika ety izao. Fa dia mino ary havako fa ianao raha tonga amin'ity andro an'ity ny Tompo dia efa vonona tokoa ianao amin'izany fahatongavany izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy, mbola misaotra ianao izay satria nampahafantarinao anay tamin'ity an'ity tokoa ny tokony ataonay dia ny miandry ianao, miandry ny fahatongavanao ary mivonona ny amin'izany satria izahay dia efa nanokana ny tenanay ho anao ary izahay ihany koa dia efa nisafidy ny hanaraka anao ary dia mahatoky izahay Tompo ary mino fa miaraka aminay hatrany ianao ary dia manampy anay amin'izany fiandrasana ny fahatongavanao sy ny fiverenanao izany. Dia mamindrafo amin'ny olona tsirairay avy amin'ny ratsy rehetra vitan'ny olona teo anatrehanao Tompo, dia fangio ny olona rehetra, fangio amin'ny indrafonao lehibe ireo izay miandry ianao omeo hery mandrakariva mba tsy ho kivina ho ketraka ny amin'ny ady rehetra izay atrehinay ety amin'izao tontolo izao izay misy anay ety. Mahatoky manana anao izay ary izay Jesosy fa miaraka aminay mandrakariva ianao. Dia apetraka eo am-pelantananao raha ny fiainanay ity tontolo andronay ity, ireo izay tsy salama any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy Tompo, omeo fahasitranana. Ny kivy ampaherezo, ny reraka omeo hery ary ireo izay mandeha omeo fahatanjahana. Dia ankinina feno eo am-pelantananao tontolo androm-piainanay, ny hoavinay manontolo mba ianao no hanjaka Jesosy ary dia ianao no hitokinay sy ekenay. Jesosy, ankinina eo am-pelantananao ary ny fiainanay sy ny mombanay tsirairay avy. Amin'ny anaratsinao Kristy mahavonjy no angatahanay sy hanandrantanay ny vavakay ary akambanay amin'ilay vavaka izay nampianarinao fa izahay manao hoe
Rahaizany lanitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao izaka mitany any lanitra miloana ny mijery-sazo aminay ary mandelany elikay tahaka ny amelaka izay leka taminay aizatotronay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy mihery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra antsika teo ny mofinaina tamin'ity an'ity dia Ramatoa Razafindratsima Vola Clémence, diakona mpampianatra sekolehilahy ary katekista ao amin'ny FJKM Andavamamba Philadelphia, zanaka ampelezana avy eto amin'ny fitandrimana Ambohidy Zanaka Gara fitiavana. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany, ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen.